Vatsimpana etni pasteur Ratovelo Roger. Ampanitretina trano ry Jesosy malala no andrianay ny lohanay eo anatrehany voninahitra ao. Eo anatrehany fahamasinanao satria matsiaro ny fahasoavanao sy ny famindraponao tokoa e. Raha namakivaky ny alina mako izay ala izay tsy tompon'ny tenanay izay iteo ianao. Ary tena mianay maraina vaovao indray. Velona trapamonjena ary tsy velom-belom-pona fa mbola afaka miteny, afaka mihetsika, afaka mandeha, afaka mieritreritra ary afaka manatona anao. Ataona ny angina eo anatrehan'izany fandriamanitra tsara ianao sady mpanao tsara. Ary nanionao izany fahatsaranao izay ka dia miazakazaka amin'izao maraina izao, miantso ny anaranao, mideranao ary mankalazanao. Itsy andanin'izany nefa Jesosy dia miariary eo anatrehanao foana ny fahotana izay ataonay zanak'olombelona. Tsy misy manao ny marina mako izay. Teninao izany ary tena marina. Fa ny zavatra heverinay ho marina sy tsara ary tena mavetavetany eo anatrehanao. Ary izany indrindra Jesosy no angatahako famindrapo, famelan-keloko aminao amin'izay rehetra vitanay tsirairay aby dia eo anatrehanao. Androany maraina vao niratra amin'ny masonay dia efa betsaka taminay nge ny aina tao anatin'ny sitraponao e. Betsaka taminay ny eritreritra tsy araka izay eritreretinao. Anika dia latsa-dranomaso isan'andro ianao. Mieritreritra hoe ahoana ihany re ty zanako ty izay namoky ny aiko tao tsy mba manatanteraka ny sitrapo. Tsy manaraka anao. Izany no andadaliana eto anatrehanao. Izany no andolianay eto ianamasonao Jesosy eto ampotony ny hazo fijaliana. Amin'izao maraina izao mamelary ny heloka mamindra fo aminay aza velanao mihitsy izay fanahy masonao raha tsy voasasanao amin'ilay rahanao soa. Ka indray ny teninao ho fanavaozana anay indray olom-baovao. Fa io ny fanahinao masina ny tsirairay andray ny afatra izay tianao ambara androany amin'izao vatsim-panahy izao. Ary matoky fa efa nialoha lalana sady ianao satria ny teninao hoe za andeha anoloanao andravona izay rehetra mikotontaona. Ka na inona herin'ny Satana tady hanakatsahaka na fifandraisana Jesosy amin'izao maraina izao dia didina amin'ny anaran'i Jesosy nivelavelan'i Nazareta tsy hanankera tsy hanapahefana ny connexion izay tena ratsy dia ratsy tokoa potehina amin'ny anaran'i Jesosy izany. Tsy hanankera amin'ny zanak'Andriamanitra naizana izy. Fa ianao kosa ilay Andriamanitra be famindrapo hanenika anay tsirairay aby ianao satria ianao ny efa niteny ampoanao ny fahasoavako. Dia misaotra Jesosy eo. Aleloia. Amen. Dia ampitombona amintsika hatrany leriavana ny fahasoavana mampidanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny boky ny Salamo fa 7:117 indray no vatsim-panahy tonga amintsika androany maraina. Salamo fa 7:117. Rehefa hita dia ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao hivavaka aminao amin'ny andro fankasitrahana Jehovah dia aminao Andriamanitra noho ny habean'ny famindraponao. Valio aho araka ny hamarinan'ny famonjenao. Amen. Ny olombelona mazana ry havana dia tena tia tena ka mitakitakalony avokoa amin'ny zavatra rehetra, amin'izay zavatra miseho eo aminy. Raha sain'ny olona ianao tandremo fa miandry mba asainao ihany koa izy. Raha no manome zavatra ho anao izy, manantena ny fanomezana avy aminao ihany koa izy. Fanomezana misy takalony avokoa raha mbola eto an-tany. Miavonavona loatra mantsy isika olombelona ka tsy mahay mandray raha tsy manome, ary tia tena loatra ka tsy manome raha tsy mahazo. Ny amin'Andriamanitra kosa nefa dia mahamaim-poana avokoa ny zavadrehetra. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana. Andriamanitra ilay tsy niaro ny zanan'lahy fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy. Tsy omeny antsika miaraka aminy mahaimaim-poana kova ny zavatra rehetra. Ary dia anao mariny mahaimaim-poana amin'ny fahasoavana ny olombelona noho ny fanavotana
izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa Davida eto ry havana dia manokana fotoana ho an'Andriamanitra. Tsy fotoana hoe arovy ao Andriamanitra ao, taio Andriamanitra ao, fa nanokana fotoana izy dia nomeny anarana hoe andro fakasitrahana noho ny habe famindraponao tamiko. Rehefa eo amin'ny sehatra inona tokoa moa isika ry havana no miteny izany hoe famindrapo izany. Ohatra fotsiny rehefa tofoka amin'ny adalana nataontsika ny mpampiasa ka miteny hoe karakarao ny taratasy rehetra momba ny olo io fa mialy izy androany, iny isika no mitalaoka miantsoantso hoe famindrafo re tompoko. Ary Davida dia natsapa teo anatrehan'Andriamanitra fa tsy nahafa-po an'Andriamanitra ny zavatra nataony. Tsy nahatratra ny refim-pamasinana izay nandrasan'Andriamanitra taminy izy dia niteny izy hoe hanokana fotoana fakasitrahana no ny famindraponao ao Andriamanitra. Davida zany dia natsapa hoe nahatafita andro anankiray izy, nahatafita herinandro izy, nahatafita volana, eny nahatafita taona, nefa tsy hoe marina be akory ny ao izy, tsy hoe masina be ao izy, tsy hoe izao no tena azo itokiana, fa hoy Davida hoe noho ilay famindrapon'Andriamanitra izany rehetra izany. Isika koa ry havana dia tokony ho marina amintsika izany toe-tsain'i Davida izany. Fa matoa izao sy anao ange no mbola tafajoro toy izao dia noho ny famindrapon'Andriamanitra. Momba tsapanao tokoa ve izany ry havana? Matoa ianao izany amin'izany fo dia tsarovy fa tsy mendrika anao ilay izy, fa noho ilay toe-pon'Andriamanitra dia omeny anao maimaim-poana ny famindrapona. Izany ry havana na dia ny fahavelomantsika ity azy, tsy hoe marina be, na hoe masina be isika, na manaraka ny sitranam-pon'Andriamanitra foana, fa tena noho ilay famindrapon'Andriamanitra amiko sy aminao mihitsy dia velona isika. Ary izay ngeny mahatonga ny mpanao salamo milaza hoe inona no valiko an Jehovah noho ny amin'ny soa rehetra izay nataony tamiko e. Dia mipetraka raha ny fanontaniana. Ianao io ange tsy mahatadidy izay rehetra nataon'Andriamanitra taminao. Na dia tamin'ny herinandro iny fotsiny azy, na ny tsy hita maso na ny hita maso izany, fa tena nahavita be ary tena nahavita be loatra zavatra nataon'Andriamanitra taminao noho ny famindrapona. Ary dia anjarantsika ry havana manontany tena ary hoe izao ve navaly fitian'Andriamanitra? Dia mba jereo kely ange ny hira fiderana tokony ho an'Andriamanitra, tsy izay tokony omentsika azy no atolontsika azy. Ny fotoana tokony ho an'Andriamanitra, tsy izay tokony omentsika azy no atolontsika azy. Ny fanatitra izay tokony ataontsika an'Andriamanitra, tsy arakaraka izay fanambinana no omen'Andriamanitra antsika no nataontsika. Fa maninona re? Maninona no mbola eken'Andriamanitra ny fahavelomantsika androany? Maninona mbola avelan'Andriamanitra akalaza an'ity Pasika 2024 ity isika? Izay ry havana, izay ilay famindrapon'Andriamanitra amiko sy aminao. Ary izay ngeny ilazana amintsika hoe aoka re, aoka tsy anao no anisan'ilay milaza hoe tsy androko ny hatapitra n'ity herinandro ity, na hoe tsy androko ny hataperan'ity volana ity, fa tena mazana be loatra ny niseho tato ato izay. Fa raha ny zavatra manafotoana, misy foana izany. Ary aoka tsy ho ratsy maso ho ratsy vavy isika karazany ratsy foana no hitany sy lazaina isan'andro. Aoka tsy ho ratsy fisainana ianao, ka zavatra mihiba foana no ao an-tsainao. Ry havana, te hilaza aminao Davida hoe ilaina ny manokana fotoana ankasitrahana noho ny amin'ny famindrapony ilay Andriamanitra antsika. Izao ry havana dia miteny an'izao foana hoe ny olona iray manao hoe omeo nefa tsy mahay mankasitraka dia mahatonga ilay mpanome hamarina ny fanomezana izay tokony mbola ho azy izany. Ary izay ngeny mahatonga ny Davida hanokana fotoana ankasitrahana an'Andriamanitra.
fa hoy ny Salamo 7:zato hoe izay manarona ny famindrapo sy fiantrana anao. Izany hoe hita ny devoly fa rakotra fiantrana sy famindrapo isika, dia tsy afaka manao na inona izy, tsy afaka mikasika anao Satana. Ary ataovy ao an-tsaina ry havana fa natrika ny lalan'ny hazo fijaliana isika, ho an'izay tena mibebaka marina, madio fo marina, ary indrindra mahay makasitraka an' Jesosy ny amin'ny famindrapony amintsika. Minoa ianao ry havana fa ny raso an' Jesosy mihitsy no andrakotra anao, ary tsy hakitika anao Satana eny amin'izay rehetra alianao. Ary izay ry havana no mbola anentanana antsika foana hoe aoka re tsy ho ratsy maso e, aoka tsy ho ratsy sainana e, ary aoka tsy ho ratsy vavaka hitanisa ianao hoe mba nanompo an'Andriamanitra ihany aho, mba manao fahafolo-karena ihany aho, nefa dia izao sy izao no ny amiko. Manaiky eo ry havana fa misy ny inao fa tsy nomen'Andriamanitra anao, satria mihoatra lavitra ny fahalalanao izay tena ilainao no ahafantaran'Andriamanitra izay tena tokony ilainao, dia izay tena lara-pamena eo aminao ihany aloha no omeny. Isika olombelona tokoa mantsy tsy mba mety afa-po amin'izay ananany, fa te laza aminao ary havana, makasitrahana ry tompoko, makasitrahan'Andriamanitra fa na dia fahavelomanao io fotsiny aza ry havana, dia tena famindrapo lehibe tsy takatry ny saina mihitsy. Fa amin'izao fotoana izao ange, indrindra eto Madagasikara, vao mihetsika mihodina ianao dia marefa maty ranony, mihodina indray ianao dia marefa lavo koa ny ranony, dia vadika indray ny andro dia hoe maty indray hono izao hoe. Dia misy sary ve amintsika reto hoe miaino izao maraim-baovao fa mbola tsy mifamindrapo lehibe avy amin'Andriamanitra ny fahavelomantsika. Izao tanjaka ananantsika izao fahafahanao mikarakara ny ankonanao izao. Dia misay hanatrika ny randromasina sy hitsena ny Paska ao anatin'ny fahafatesany fahatezerana sy ny lolo-po ary ny tsy fitiavana ve isika? Tadio ry havana fa hitsena fahavelomana ianao, fahavelomana ilay manana ny fanalahidiny fahafatesana sy ny fiainatsika, ilay mbola nomeanao ny famindrapony ka ndrakotra ny rahany anadio anao sy aro anao ary hanome fahavelomana ho anao eo amin'ny lafiny rehetra izay mahasoa anao. Ko andeha re samy hanokana andro sy fotoana ka kasitraka an'Andriamanitra isika. Ary anao tahaka ny Davida ka hiteny hoe isaorana ny Andriamanitra izay tsy nanaisitra ny famindrapony tamiko. Amen. Ivavaka isika tompoko. Lala dia lala le fitiavanao anay ry Jesosy tomponay sy mpanjakanay. Fa mazana tokoa mantsy izay ny eritreritra fa tsy maintsy velona, tsy maintsy mihiratra ny masonay, tsy maintsy mamelona fiainanay izay, nefa izany rehetrarehetra izany raha tsy teo ny famindraponao dia tsy tanteraka izany. Araka ny fanambarako matetika manolo Jesosy, moramora amin'ny olombelona nge manakipy ny maso hoe rehefa maizina ny andro, fa ny hanokatra an'io kosa rehefa posaka ny fahazavana raha tsy misy ny famindraponao tanteraka kiafina mandrakizay io. Menao tombonandro ary izay, menao fahavelomana ary izay, dia manontany tena ataona inona izany, anaovana inona izany, dia mbola andeha hiazakazaka anao ny tsy mety ihany ve, andeha hiazakazaka anao ny mampalahelo anao ihany ve? Dia efa natsiaro ary izay ankehitriny fa afaka fotoana fohy ange dia atsiaro an'izany namozy anao ny ainao izany amela heriko anay, dia mbola say ihany izay Jesosy anatanteraka zavatra mampalahelo anao. Androany ianao ny teny aminay indray, nampatsiahy anay amin'ny alalan'ny mpanomponao hoe manokana fotoana akasitrahana an'Andriamanitra amin'ny fomba maro samihafa hiderana anazy
akasitrana azy ny amin'ny famindrapony izay ataonao aminay isan'andro. Sorabetsaka Jesosy satria matotonga aminay izany fotoan-tenao izany. Matona andrian'izany ny sofonay tsirairay aby. Natona andrian'izany ny isa-tokantrano dia manana didy sy andraikitra izay ny anatanteraka an'izany fakasitrananao izany. Petraka raha mibaraingo Jesosy aho. Apetraka ao aminay mibaraingo amin'ny fomba ahoana makasitrana ianao. Atolotray ny tenanay Jesosy aho. Mba ho fanatitra velona masitra akasitranao. Fantatray Jesosy aho fa tsy ilainao ny fahaizanay, tsy ilainao ny arenay, tsy ilainao izay rehetrarehetra eto amin'izao tontolo izao fa le fonay no entinay akasitrananao. Miaraka omboana aminao amin'ny hazo fijaliana izany amin'ny herinandro masiny. Ka rehefa hiposaka le mazavana amin'ny andro fahatelo, ho velona le mpanjakanay olom-baovao zay satria velona hitsangana hiaraka aminao rehefa nakasitraka anao ny amin'ny famindraponao. Saotra Jesosy saotra fanay masina. Fa ny androany ary efa niezaka sady izay mandroso tsikelikely amin'izany ny lalan'ny hazo fijaliana izany, ka hiezaka ihany koa mba hitondra miaraka aminao ny hazo fijalianao satria anao dia miteny fa maivane ny hazo fijalianao ary dia matoky izay Jesosy fa le anay izay tena mavesatra no efa hoentinao sady ombona miaraka aminao eny Golgota. Saotra betsaka Jesosy saotra fanay masina. Reto ny zanakao malalanao, hitanao nisy anay tsirairay aby amakivaky ny androandroany raha misy anatanteraka zavatra tsy araka ny sitraponao toany Jesosy aza velanao tanteraka mihitsy. Fa raha misy kosa mikasanao tsara, anao ny mendrika ny voninahitra tsy hanala baraka ny anaranao amarino aminazy ny tsotranao hoe hita ianao akahombanao amin'izay lalakaleanao. Fa raha hitany rano ianao dia tsy hanafitra anao izy, raha hitany afo ianao tsy homay fa zaho Jehovah no miteny ho ianao ka ombanao mandrakizay. Fa ny fahasoavanao tokoa Jesosy hitoetra aminay tsirairay aby isam-batan'olo hiaro anay amin'izao arety mandrikana zao, aza velanao ho voakatiky ny satanany Covid izay rehetra fa mba ho velona trapotsena ho mendriky ny fahasoavanao. Faly izay Jesosy faly izay ny amin'ny androandroany tapitra indray manko ny herinandro, hiatrika herinandro avao zay manondrika ara-manomboka ara-pitso ame hery zay hiaraka aminao atanteraka an'izay. Dia makasitraka makatela tompoko malalo fa tolotrainao ny dera sy ny atsara ny voninahitra ary ny fitiavany famindrapo ny fitia fahamasinana mba omeo anay tsirairay aby hanavaozanay ny tenanay ho mpanomponao mandrakizay. Saotra Jesosy malalo. Aleloia.